Noho ny mazava-dehibe ny omby ho an'ny malagasy dia miezaka hatrany ny fanjakana hanatsara ny fitantanana azy sy ny taratasy mikasika ny omby ary ny ady amin'ny halatra sy ny famotsiana omby. Izany indrindra no nahatonga ny ministeran'ny ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana, ny ministeran'ny fiompiana sy ny fambolena, ny ministeran'ny vola ary ny sekretera-mpanjakana amin'ny sahanan'ny zandarmaria nasionaly namoaka ny didim-panjakana fa 17 teboka 1700 bara 2024 tamin'ny 20 aogositra 2024 izay mamaritra ny fomba fampiarana ny didim-panjakana laharana fa 17 tsipika 8 tamin'ny 10 janoary 17 mikasika ny fanisana, ny famantarana, ny fivezivezena ary ny fivarotana omby. Fanovana lehibe no entin'io didim-pitondrana io ary izany no mamaritra ny modely vaovaon'ireo taratasy mikasika ny omby mba hampanaran-dalàna ireo mpikirakira omby eto Madagasikara. Ny omby moa zany dia efa tafiditra ao anatin'ny fiainan'ny malagasy amin'ny andavanandro fiainany mihitsy hatramin'ny fahagola. Izay no mahatonga ny omby ho tafiditra eo amin'ny lafiny ara-tsosialy na ara-toekarena ny malagasy. Ny omby dia tsy mitovy amin'ny biby hafa satria ny omby eto Madagasikara dia manomboka amin'ny fahaterahany hatramin'ny fahafatesany tsy maintsy misy taratasy izay efa voalaza ny lalàna velona eto amin'ny firenena zany. Ny tonta taratasy moa zany momba ny omby dia misy ny atao hoe bokin'omby, misy ny pasiporon'omby, misy ilay ataontsika hoe fiba mahazatra moa zany fiche individuel de bovin moa. Napetraka ny vidiny tokana ho an'ireo taratasy mikasika ny omby ary natao mirary izany ho fitsinjovana ny fahefa-mividin'ny tompon'omby. Io vidiny tokana io dia nosoratana vita printy eo amin'ny taratasy mba hiatohana ny fangaraharana sy ny fampiarana izany. Fimenomenoman'ny mpiopy hatramin'izay dia eo amin'ny vidin'ireo atonta taratasy ireo. Ankehitriny zany taorian'ny fivoahan'ity didim-pitondrana ity dia napetraka hitovy daholo ny vidin'ireo atonta taratasy ireo manerana ny nosy zany. Koa na aiza ny mpiopy manao taratasy omby dia mitovy daholo ny vidin'izy zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Momba ny bokin'omby dia 3,000 ariary ny vidiny raha ohatra ka misy takila 4 izy, 4,000 ariary raha misy takila 4, 7,000 ariary raha misy takila 10. Ny vidin'ny pasiporo dia 1,000 ariary zany ny takila. Ny vidin'ny fiche individuel de bovin na ny fiba mahazatra antsika dia 5,000 ariary. Voarara ary mahavoasazy araka izany ny mivarotra ireo taratasin'omby amin'ny vidiny hafa mihoatra ny vidiny tokana voafaritry ny didy aman-dalàna manan-kery ary ny trano pirit-pirenena irery ihany no afaka mamoaka sy mamokatra ireo taratasy mikasika ny omby. Izy ihany koa na ny ireo maso ivohany any amin'ny faritra no any afaka mivarotra ireo taratasy any amin'ireo tompon'andraikitra ny komunina. Araka izany dia nohatsaraina ireo taratasy ireo ka misy ireo marika isan-karazany ho fiarovana amin'ny osoka. Ambonin'izay dia misy ihany koa ireo fanaraha-maso ny fotony izay ataon'ny solotenam-panjakana hitsinjaram-pahefana any amin'ny faritra tsirairay ho fisorohana hatrany ny halatr-omby sy ny famotsiana omby. Ao anatin'izay raha tena izy tsy midi tsena izay fa ny fandavahina ny atonta taratasy no tena atao kanefa mba hisorohana izay hoe mety hisorohy arasa vita taratasy tsy midi tsena izay manisy fanomana izay dia vomarina izy dia manao atonta taratasy rehetra manengatra ny fiba hatramin'ny pasiporo. Isan'ny fanovana entina amin'ny fitantanana ny omby ihany koa ny tsy maintsy anana ny omby rehetra ny fiba raha toa ka ny omby amidy ihany no nanaovana izany taratasy izany teo aloha. Ny tanjona dia ny ahafahana manara-maso ny fivezivezen'ny omby manerana ny nosy. Mikasika ny asa amin'ny fanaraha-maso ny fivezivezen'ny omby izay antoko ny fandriam-pahalemana eto amin'ny groupement gendarmerie Bongolava dia efa misy ny paikady napetraka, nisy ny réseau na lutte contre blanchiment ny Bevolé, nisy ny commission de contrôle, misy ny fampianarana teo anivon'ny gendarmerie, misy ny fionana ministera maromaro ny voakasika an'io na namafisana fa anisany antoko ny
fandriam-pahalemana ny fiaramentana amin'ny fanaramaso vezivezen'ny omby. Ndao tsika ifanometanana mba ho antoky ny fandriam-pahalemana.